Fa nisy kosa ny fiainana ara-politika teo amin'ny volana européenne niaraka tamin'ny gouvernemanta malagasy omaly teny amin'ny lapany mahazo arivo nitondra ny fijery ny momban-draharaha ara-politika eto amintsika moa ny vondrona européenne izay nitarihana Andriamatoa Leonidas Tezapsidis arahantsika ny akony ary. Tsikaritra fa misy ny lesika eo amin'ny fizotra fampiarana ny fitoniana araka ny laharam-pahamehanana napetraka ny tondrozotra hoy ny vondrona européenne izay nitarihan'Andriamatoa Leonidas Tezapsidis Somaly nandritra ny fivoriana sy fihaonana politika niarana tamin'ny gouvernemanta malagasy izay nitarihan'ny Prime Ministre Omer Berzeki. Isan'ny noresahana nandritra ity fivoriana ity tokoa izany. Fivoriana izay naharitra adiny 5 ary notanterahana teny amin'ny lapan'ny primature iny Mazoarivo. Manao tatitra mikasika izany fivoriana izany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Omer Berzeki. Zavatra noresahana androany dia mikasika ny fifanarahana Madagasikara sy Union Européenne. Izay fifanarahana nisy afatran'ny elabe ary voasoratra tsara ao anatin'ny accord de Cotonou izany fifanarahana izany. Ka io moa hatramin'ny 2009 noho ny sazy nahazo antsika dia tapaka kely io fifanarahana io. Ka io fifanarahana io tsy azo averina ihany fa tsy maintsy misy ny firesahana aloha izay atao hoe dialogue politique. Dia izay firesahana zay no nataonay androany zany misy zareo européenne avy amin'ny pays membre européenne zay akaikitsika eto ambassadeur maromaro teo teo koa les observateurs européens ihany koa dia avy amin'izay ny tsika malagasy ny gouvernemanta sy ny avy ao amin'ny présidence teo. Ny resaka ny fanaovana moa zany dia ny fiverenana indray amin'ny coopération amin'ny fifanarahana zay misy amin'ny Union Européenne sy tsika malagasy. Nampiseho ny fahavononany anohana sy anampy hatramin'ny fanjakana malagasy ny vondrona européenne ivoahany amin'izao krizy mandalo amin'ny firenena izao. Ilaina ny fampiresahana eo amin'ny samy malagasy arahina finiavana ara-politika mba hatongavana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara izay tanterahana manomboka amin'ny volana May 2024 ho iatrany Andriamatoa Leonidas Tezapsidis solitena amin'ny vondrona européenne. Noho ny fahombiazan'ity fivoriana voalohany ity dia fantatra izao fa mbola iroso amin'ny fivoriana politika faharoa ny rotonta amin'ny fiatombohan'ny taona 2024.